Mikasika ireny fifaninanana ho ana orinasa sy vondrona isan-karazany ireny kosa indray dia ankalaza ny 10 taonany ary ny ekipan'ny baolina kitra ny espace fitiavana eny Alasora eny entina namariana izany dia isy ny lalao izay karakarain'izy ireo amin'ny 25 volana novambra ho avy izao. Manome fanazavana mikasika ny fisotron'izay fifaninanana izay indrindra ary ny tompony andraikitra anivon'ity klub ity Dady Rajobelona. Tena marina amin'ilay zany hoe 10 taona tokoa izay ny espace fitiavana dia lalao ara-panatanjahantena zany eo anivon'ny orinasa no karakaraina dia misy koa ny DG d'Intention ary ety am-piandohana dia mba tiana ny mampatsiafa izay mpandray anjara rehetra dia mahazo billet de faveur iray amin'ilay DG d'Intention io. Amin'ny 16 novambra ny eritreretina ankalazana an'ilay izy dia somary mampiavaka kely an'izy ity zany hoe jeu corporatif izy ity fa ny trophée na ny loka zany ho zaraina amin'ilay izy dia miavaka kely satria makataka kely amin'ireny anivon'ny fokotany ireny dia ny omby sy ny ondry zany ka toy izao manarakaraka izao ilay izy. Première place omby dia coupe dia médaille ny an'ny foot ny basket ary ny volley dia ny deuxième place ondry coupe miaraka amin'ny médaille ny deuxième place dia ny troisième place coupe sy médaille. Dia misy ihany koa zany ny discipline natao amin'ilay zany dia anakenina ny foot dia ny volley dia ny basket dia misy koa ny pétanque dia ny tir à la corde dia ny beloty. Izany zany no mandray anjara amin'izy io iza no asainareo ny club manana karapilalovanà ve sa ny orinasa? Ety am-piandohana dia tiana no mampatsiafa jeu corporatif ilay izy zany hoe lalaovan'ny any anivon'ny orinasa dia antitra anterina fa dia enitra tokoa ny fanaraha-masony ireo mpilalao manana karapilalovana any anivon'ny discipline rehetrarehetra zany satria miara-miasa amin'ireo arbitre fédéral isaky ny discipline izay ka ety am-piandohana zany dia ampahafantarina mpandray anjara fa dia ho sasapoana raha ohatra ka handray anjara ianao ka olona efa manana karapilalovana mampilalaovanao. Ny tena tanjona amin'ilay izy mantsy dia ny antitra samy orinasa samy ireo société zany no ampanaketana an'ilay izy dia izay mampatonga anay sarotoroton'ny kely amin'ilay izy. Aiza no atao ilay fifaninana? Ny fifaninana dia ataon'ny 16 novambra ao amin'ny kianjan'ny SK Antanimena. Ho an'ireo izay te handray anjara zany dia izy no misoratra anarana? Ety am-piandohana dia tsara ny manantitrantitra alohan'izay malin'izay fa fierana zany ny mpandray anjara zany hoe ny fierana ho telopolo noho ny amarona sady ilay izy koa natao anatin'ny iray andro mba hialana amin'ilay dépensen'ny orinasa sy ilay fanovana mpilalao ny apitso satria araka ny hita teo aloha misy mantsy ny sasany manao an'izany. Dia ny izay te handray anjara zany dia angatahana hiantso an'ny monsieur Dady 030 ny fandraisana anjara zany raha manao ny fandraisana anarany ianao dia ao immeuble CNPC aorianan'ny porte tanimena porte 25 immeuble CNPC aorianan'ny porte tanimena porte 25.